Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famtinana ny lesona faharoa isika lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'iny herinandro iny ahafahana mandinika ny teniny indray alohan'ny dirantsika ny amin'ny famtinana ny lesona dia vavaka isika. Anay tsara an'izany danitra mbola vempisaoranao izahay ny amin'ny tombom-potoana izay omenao anay. Gataka aminao izahay mba amindranao fo satria tsy mendrika ary mpanota tokoa. Aokanenao ay aloha anay mandrakariva ka ny teninao ampitombo finoana anay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika dia manao hoe tompo-maso momba ny asan'i Jesosy. Tsy anjery teo Marka 1:7 manao hoe aroy Jesosy taminy, andeha anaraka ahy fa ataoko mpanarantolona ianareo. Toy ny ahoana ny tontolo andro anankiray eo amin'ny fiainan'i Jesosy? Ahoana raha miaraka mandritra ny herinandro mihitsy azy isika? Manampy antsika hiaina n'izany fanandraman'izany Marka ao amin'ny tapany farany amin'ny 1. Hiara-dia amin'i Jesosy isika amin'ny fiantsoana amin'ny andian'ny mpanarato anaraka azy manontolo andritra ny andro, fisitrahana tontolo andro ny sabata feno dia feno ary farany ho hitantsika ny fanao an'izy ireo andavanandro. Andritra n'iny herinandro iny isika dia nahita tokoa ireo asa manokana natao miaraka amin'ny tompo, ny asa atao amin'ny sabata ihany koa ary asa natao mandritra ny andavanandro. Miantso mpianatra tokoa Jesosy fa hoy izy hoe aroy Jesosy taminy, andeha anaraka ahy fa ataoko mpanarato olona ianareo. Mampiavaka ny Marka ny fahafoezany. Raha tsy mijery an'ireo filazantsara hafa isika dia mety ho diso hevitra mihitsy ara momba n'io andro io. Tsy izao ny voalohany mifanenan'ireo lehilahy ireo tamin'i Jesosy amina mpanaradian'i Jaona mpanao batisa azy dia nandre ny fanambarany momba an'i Jesosy izy ireo ka nanaraka azy. André sy Jaona ny voalohany ary nanaraka koa ny rahalahiny avy eo. Tory teniteny amin'ny sambon'i Petera Jesosy ary nisy fahazahoan'ny trondro mahagaga niseho. Nila ho rivotra, rindriky ny rivotra ny araton'izy efadano, ny apitsahany hazan-drano mihitsy azy. Raha mbola nanamboatra ny arato Jakoba sy Jaona dia nitoraka teo tongotra Jesosy Petera. Avelan'i Jakoba sy Jaona ho andraikitry ny ray ny asa fiveloman'ny fianakaviana, kanefa kosa Petera sy Andrea dia nandao ny fivelomany mba ho mpanarato fanahy. Tamin'ny fankatoavana ny antson'i Jesosy dia niova ny fiainany sy ny fiainan'izao tontolo izao. Misy tokoa ny asa ihany koa natao nandritra ny sabata dia ny fitoriteny tao amin'ny sinagoga. Fantatsika fa maneho mazava ny filazantsara ny fanaon'i Jesosy ny fandehanany amin'ny sinagoga rehefa asabotsy ny andro fa tsy hoe kisendrasendra. Nanahoana ny fihetsiky ny olona raha tamin'ny toriteny nataon'i Jesosy? Tsy ny rehetra nefa mifaly, nanapa-kevitra ny fahavalo hanapaka ny fitaovam-pivavahana, nanantena ny hanafoana ny fitaoman'i Jesosy hanahavoasarikolona kokoa nefa ny fidirana ny sehatra tampoka. Misy toe-javatra telo izay misongadina ao amin'iny tantara iny. Ny voalohany dia misy demoni ao am-piangonana, izany hoe misy tsy parifary ao am-piangonana ary tsy haintsika ny manavaka an'izany. Faharoa dia mahafantatra an'i Jesosy ilay demoni ka mitady ny fomba hifehezana ny heriny. Ary fahatelo mibaiko azy anginy Jesosy izay tsy mbola fotoana izay hanambarana kariary ny tenany ho Mesia tokoa. Sitrana ihany koa izy ho ny hariva ny andro izy ka niletika ny masoandro dia nentiny tany amin'ny teny aminy marary rehetra sy ny demoniaka. Tao aorian'ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny sinagoga dia nitokana niaraka tamin'ny mpianany efadato ao an-tranon'i Petera Jesosy ary niara-ny sakafo. Raha mbola teo am-pikarakarana sakafo dia nisy nilaza tamin'i Jesosy fa voantazo ny rafosa-bavin'i Petera ary raha voasitrana io vehivavy io dia nanolo tena nombo ny vahiny. Ny soa izay omen'i Jesosy atsika dia mitarika atsika hanana faniriana hizary izany amin'ny hafa. Ny fahagaganana tamin'ilay demoni no antondresaky ny tokantrano maro tao Kapernaona. Koa tamin'ny fiafaran'ny ora masin'ny sabata rehefa niletika ny masoandro dia nitondra marary maro teo amin'i Jesosy izy ireo mba hositrany. Fa fifaliana re izany, hika fiderana manao ahoana nanakoako tao an-tranon'i Simona ary tsy nisitrana ihany no nidera fa Jesosy mihitsy ny faly nanome fanasitranana azy ireo. Tao aorian'ny andro manaraka dia naharitra hatramin'ny alina ary dia afaka niala sasatra ihany Jesosy.
Misy tokoa ny asa ihany koa nataony ao amin'ny anatin'ny andavanandro dia ny mivavaka sy ny mitory-teny. Ny Alahady dia niandry an'i Jesosy hitory-teny tao amin'ny tanàna ny mpianatra. Hafa nefa ny fikasan'i Jesosy, olona maro hafa ny mbola tokony handray ny soa amin'ny alalan'ny teniny sy ny asany. Tsy nanao arak'izay sitraponana nefa Jesosy fa toy ny mahazatra dia nandeha niresaka tamin'ny rainy Eloisy mba ilazany aminy izay tokony ataony amin'io andro io. Isanandro Jesosy no mitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ary manasa antsika ihany koa hanahaka azy izy. Tamin'ny toe-javatra manokana dia nanokana ny alina manontolo mihitsy azy izy hivavahana. Dia toa ny Jesosy tsy tokony hitady an'Andriamanitra isanandro amin'ny alalan'ny vavaka ve isika? Izy aza manakina ny zavatra rehetra miray amin'Andriamanitra ray. Isika izay olombelona kely ery ary milaza am-panaradian'i Kristy, mova tsy tokony ho be fitiavam-bavaka ary tia fanakinana ny fiainantsika amin'Andriamanitra ihany koa. Anjaranao ny manapa-kevitra sy mandinika ny amin'izay. Nanasitrana sy mitandrina ny lalàna ihany koa Jesosy. Tsaroanao ve ilay mahakasika an'ilay boka? Ilay boka ilay nitoka-monina noho ny aretina dia nandohalika teo an'i Jesosy ny talao fanasitranana. Ary teo masin'ny vahoaka dia nanao zavatra mifanohitra amin'ny lalàna Jesosy. Izany hoe nikasika an'ilay boka izy noho izany dia naloto. Kanefa tsy nifindran'ny fahalotoan'ilay boka izy fa ilay boka no nandray ny fanasitranana taminy. Ny fahadiovan'i Jesosy no nifindra teo amin'ilay boka. Ary efa nanantona an'i Jesosy miaraka amin'ny fahotantsika sy ny fahalotoantsika tokoa isika dia tsy hiala amintsika izy. Hanome fahamelan-keloka sy fanasitranana ho antsika izy mba hahatonga antsika ho madio tahaka azy. Rehefa avy nanasitrana izy dia nanome baiko roa misy antony anankiroa, ny hoe miseho am-pisorona dia ny faharoa ilay mangina. Ilay miseho am-pisorona dia naneho ny fitandreman'ny lalàna ary nanome fahafahana ny mpisorona ihany koa hanaiky azy ho Mesia. Ny tenenan'ny mangina ihany koa dia niaro ny mpisorona tsy handray fanapa-kevitra diso momba n'ilay boka ary nitandrina tsy hampirongatra ihany koa ny fiandasana ny Mesia teo amin'ny vahoaka. Alohan'ny marana antsika azy dia ity latsoratry Madamo White ity no andeha ho jerentsika manao hoe tsy fiainana ny adana na voatokana ho an'ny tena samy rery ny fiainan'ny mpamonjy teto ambonin'ny tany, fa nitovo izay niasa tamin'ny kafanampoa sy tamin'ny mpilofosana fantatry izy hamonjy ny olombelona. Hatreo amin'ny fihinanam-bilona ka hatrany Kalvaria dia nandeha tamin'ny lalan'ny fandavan-tena izy ka tsy nitady izay hiala amin'ny raharaha sarotra sy ny dia mahasasatra ary ny ahiahy sy ny asa mahareraka, fa hoy izy hoe ny zanak'olona tsy tonga mba hotopoina fa mba hanompoka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Izany ny zavatra iloha voalohany indrindra ny kendreny tamin'ny fiainana. Ny zavatra sisa rehetra dia fanampiny avokoa izy ireny. Ny manao ny sitrapon'Andriamanitra sy ny mahavita ny asany no hanikaniny sy rano sotroany. Tsy mba nisy tao amin'ny raharahany ny hoe ho an'ny tenany na ny fitiavany tena. Dia mba ho tahaka an'izany ihany koa ny fiainantsika sy ny diantsika miaraka amin'ny Kristy, ka tsapy isika fa manana antony manokana izay ampiasan'Andriamanitra antsika. Amen. Renanay tsara andrizan-danitra mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'izany teninao izany, dia ampio izahay Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hahaka tahaka anao ho tia vavaka ary hanakina ny fiainanay eo aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isanandro.